Nodimandry teo amin'ny faha enina amby valopolo taonany I Andriamatoa René Rasata Reniketamanga efa nitantana ny era Madagasikara nanomboka ny taona enina amby valopolo sy sivanjato sy arivo hatramin'ny raika amby sivifolo sy sivanjato sy arivo ny tenany ary taleny seminaire économie internationale tao amin'ny CDS ihany koa. Miarahaba fionana feno ho an'ny fianakaviany sy ireo ankaiky azy moa izay ato anatin'ity chaîne ity namoy olomanga I Madagasikara satria nandao isika ity ray aman-dreny ity. Tompoko vavy sy tompoko lahajena mialohan'ny idirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana abonné alohan'ny chaîne antsika asio j'aime ny vidéo ary apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Lazansika avy hatrany moa dia resaka ramatoa no tsatohim-badiny tamin'ny hety. Ramatoa iray no nitsatohin'ny vadiny tamin'ny hety teo amin'ny kibony sy lamosiny ary tratrany ny alakamisy lasa teo tany bazary Ambanivolo Beanana Andapa. Raha ny fanazavana dia niady izy mivady ireo ka izay no niteraka ny loza. Ary no ny farany moa dia nodimandry ny alatsinainy teo rehefa nialana nenina tany amin'ny hopitaly. Marina fa mbola karona ilay rangahy satria tafatsoka izy taorian'ny io tranga niseho io. Izany moa ny tranga mampalahelo sy mahatsiravina izay niseho tany Beanana Andapa koa dia zaraiko aminareo rehetra izay mpanara-baovao. Hivadika kely any amin'iny sambava iny indray isika amin'ny ty manaraka ity. Mpivarotra henan'omby sy mpivarotra henan'akoho fakana nofiny no tratra nampiasa vatomizanatsy amin'ny lanjany ara-dalàna. Mazava ho azy moa izany mampiasa vatomizanatsy ara-dalàna izany dia mamitaka mpanjifa hatrany amin'ny 200 grama be izao no tsy ampy amin'ilay vatomizana. Nandritra ny be midina nataony ireo avy ao amin'ny sampandraran'ny varotra sy ny fanjifana niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana no nahatratrarana azy ireo. Izany moa ny zavatra nisy tany sambava koa dia lazaina foana satria anisan'ny zavatra niseho tany moa izany zavatra lazaina izany. Koa satria voaresaka antsika moa ny mikasika ny tranga nisy tany sambava iny ndeha risika hivadika kely any amin'iny faritra Port Berger na hoe Bourgine iny. Niakatra arivo ariary ny rano iray bidon any Port Berger. Efa tafiakatra arivo ariary ny vidiny rano iray bidon any Bourgine amin'izao fotoana izao. Tsy mifidy sarangan'olona rehetra fa mitatitra sy makarano avokoa. Tena lasa vesatra ho an'ny tokantrano iray ny vidin-drano amin'izao fotoana izao satria raha rano folo bidon no alaina dia efa mitotaly ray alina ariary izany. Miakatra araka izany ny fandanina. Izany moa ny vaovao izay mampikaikaika ny maro any amin'iny Port Berger na hoe Bourgine iny koa dia lazaina sy ampahafantarina. Ny hafa indray izay ho resantsika ihany koa dia resaka antso izay nataony TGV Tana 5. TGV Tana 5 tarihiny solombavambahoaka ny Madagasikara Naivo Raholdina dia miantso ny vahoakany Antananarivo hanohana ny kandida laharana faha-7 tsy iza moa izany fa Harilala Ramanantsoa satria tsy any TGV irery izy fa any vahoakany Antananarivo. Ary anisany tsy mialambavany ireto izay tarihiny solombavambahoaka Naivo Raholdina ireto moa dia ny hoe moramora kokoa ny ahafahany mampandroso raha kandida miara-miasa amin'ny fanjakana no be ny tanànany Antananarivo renivohitra. Teto dia natolotry ny filoha TGV Tana 5 Naivo Raholdina ny kandida Harilala Ramanantsoa laharana faha-7. Natolotry ny filoha TGV Tana 5 Naivo Raholdina ny kandida Harilala Ramanantsoa laharana faha-7 ireo quartier général na kizy any TGV eny antoerana hifaneraserany amin'ireo rehetra hampandany sy hanohana azy. Na TGV izany na fikambanana hafa satria kandidam-bahoaka Iramatoa Harilala Ramanantsoa izay mitondra laharana faha-7. Mahazo vava an'izay Harilala Ramanantsoa izay isika dia nanao fanambarana ihany koa ny fikambanan'ny TMH. Nanao fanambarana fa hanohana any Harilala Ramanantsoa ihany koa ny fikambanana TMH izay tarihiny filohany Rafidimanana Désiré. Rafidimanana Désiré moa dia iarahantsika mahalala fa solombavambahoaka voafidy tao amin'ny boriborintany faha-4 tsy ampahambahamba fa hanohana ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ny fikambanana TMH
na tanora miandrandra ny hoavy izay tarihiny filoha mpanorona Rafidy Manana Désiré na hoe Monsieur Fidy sady solombavambahoaka ny Madagasikara ao amin'ny boriboritany faha-efatra. Vonina izahay ampandany anao Ramatoa Harilala Ramanantsoa hoy ny filoha mpanorona ny TMH tsy iza moa izany fa solombavambahoaka Rafidy Manana Désiré. Ary anisan'ny fanamby sy teny nomeny ity Ramatoa Harilala Ramanantsoa ity moa dia ny hoe vonina hitondra fampandrosoana ho any tanànany Antananarivo. Ny amaramparanatsika tanteraka ny resaka mikasika an'ity Ramatoa Harilala Ramanantsoa ity moa dia ireo ireharehany izay mpomba azy. Kandida ben'ny tanànany Antananarivo renivohitra i Harilala Ramanantsoa no sady vavitokana sa ary hitondra fampandrosoana miavaka izy hoy ireo izay mpomba azy, ary izy raha ty moa dia sahy miteny an'izany: Antananarivo antsika rehetra isika miaraka no hanapaka ny hoaviny Antananarivo, vonina hiaraka handroso, vonina hiaraka hanatsara, vonina hiaraka handamina ny tanànany Antananarivo i Ramatoa Harilala Ramanantsoa. Iarivo iraisana, iarivo ihavanana, iarivo ihadanana, laharana fafito moa ny laharana izay oentiny izany Ramatoa Harilala Ramanantsoa izany. Rehefa voaresaka atsika moa ny mikasika aniny Ramatoa Harilala iny, ndeha resika hiresaka zavatra hafa izay tokony ho resahana ihany koa. Hiresaka kely ny mikasika ny fanabeazana ao a Madagasikara indray isika. Mitsangana amin'ny fomba ofisialy ny vovonana vonjeo ny fampianarana. Ity vovonana ity izay natao hitadiavam-baolana manoloana ny fanaovana sorona sy ny famotehana tanteraka ny fanabeazana misy ao a Madagasikara ankehitriny. Raha ny nambarany ireo mpisehatra amin'ny fampianarana, mpampianatra sy mpanabe sy ireo sendikany fampianarana izay nanao fanambarana miaraka tany faravohitra ny androany. Ary anisan'ny teny izay notsindrin izy ireo tao anatin'izany fanambarana izany moa dia ny hoe tsy mahagaga raha mikrosifahana tahaka izao ny firenena nohony izay fanaovana tsinitsinina ny fampianarana izay, ka antony anaovan'izy ireo antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra voakasika izany. Ny hamaranantsika tanteraka ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity moa dia resaka letsi, ary efa fotoana ny raha ty moa izao dia tsy mahagaga raha toaka mahazo resaka izany letsi izany isika. Napetraka ho 500 ariary ny vidiny iray kilo amin'ny letsi ho an'ity taom-piotazana 424 sy 524 ity. Ny letsi izay resantsika izany moa dia efa nanomboka ny 12 Novambra ny fivoahany izany letsi izany. Nahitana fitombohany izany raha oharina tamin'ny taona 324 izay napetraka ho 300 ariary ny iray kilo tamin'izany fotoana izany. Zay ihany koa ny namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia mankasitraka anareo rehetra navitany hen'ny video hatramin'ny farany, ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato tsy mijanona tsenky ato. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray eo, velomo.